ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika riavako malala tratra ity talata fahadimy folo ny volana martsa ity. Ny volahatra mofina antsika anio dia ny romanina toko fahatelo. Romanina toko fahatelo andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Romanina toko fahatelo andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny faharoapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anary manakavaly va isika? Tsia. Tsy akory fa efa voalazantsika raha teo mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra. Samy nania avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovany fitaka, ny poiziny menarana no ambanin'ny molony, feno ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony momaona an-datsatra. Fandravana sy fandriganana ny eo amin'ny lehany, ary ny lalany fiadanana dia tsy fantany. Tsy misy fahatahorana n'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazain'ny lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampona avokoa ny vava rehetra ka hiara-ny fitsakan'Andriamanitra ho tontolo izao. Satria tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Fa ny lalàna no hahazona ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Diny faharoapolo tapany fahatelo. Fa ny lalàna no hahazona ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Riavana adevitra be ity teo amin'ny jiosy sy ny grika no vahany Paoly amin'ity romanina toko fahatelo na lokely sy aoriana kely ity aza. Adevitra ny amin'izay heverina ho marina sy tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny jiosy izay nanana ny lalàn'Andriamanitra, nanana ny didy folon'Andriamanitra, nanana ny Pentatioka, nanana ny lalàna dia ny hevitra ho ao anatiny atao hoe marina. Ary satria ao anatiny atao hoe marina izy, dia ny hevitra kosa izay ivelany izay tontolo ara-jeografika ny tempoly sy ny fivavahana jiosy izay ho tsy marina. Zany hoe nanana fahamaritana manokana ny atao hoe marina sy fahamarinana ny jiosy. Ka dia izay ivelany lalàna, ivelan'ilay didy folon'Andriamanitra, ivelan'ilay fanekena, ilay testamenta zany, dia tsy marina. Dia notondroany hoe jentilisa ireo hafa firenena ireo. Paoly eto dia nitsofoka ny alelan'izay, nanazava fa tsy hoe satria manana ny lalàn'Andriamanitra akory ny jiosy dia marina eo anatrehan'Andriamanitra izy. Dia nakadinotsotra masina be dehibe Paoly manao hoe tsia, tsy hoe satria manana ny lalàn'Andriamanitra ny jiosy dia marina izy, fa feno ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony momaona an-datsatra, fasana misokatra ny tendany, ny lelany anaovany fitaka. Arahiny Paoly amin'ny alalan'ny fampiasana andin-tsoatra masina izay fantatry ny jiosy tsara, ny hoe tsy hoe satria manana ny lalàna akory dia ao anatin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa izy koa dia nilahatra amin'ny jentilisa fa mazava ho azy tsy marina eo anatrehan'Andriamanitra koa ny jentilisa. Izy manao hoe tsy misy marina na dia iray akory ara. Dia nisokafan'ny Paoly zany ny mason'ny jiosy sy ny tsy jiosy ahafantatra fa ny lalàna dia fitaovana nomen'Andriamanitra ampahafantatra marina ny ota, fa ny olombelona rehetra dia samy efa nania avokoa, samy nanota avokoa, na ny jiosy manana ny lalàna, na ny jentilisa tsy manana ny lalàna, mazava ho azy dia nanota eo anatrehan'Andriamanitra. Nahoana ry havako malala? Satria ny ota dia efa nisy talohan'ny lalàna. Ny ota dia efa nisy talohan'ny lalàna. Ny lalàna dia
latsaky ny 5 raha ohatra ka miaingy amintsika am'izao andro ankehitriny zao de latsaky ny 5 nanomezan'andriamanitra ny lalàna ny 10 raha izay anazo an'izany azy lay lalàn'andriamanitra fantatritsika io zany raha atao amin'ny asiana fotoana de latsaky ny 5 ny olombelona nefany efa nisy alolavitra ny zany any am' 2 alina taona 2 alina taona 3 alina taona 5 alina taona de efa nisy ny olombelona any amin'ny enetsy taona alohantsika ary de efa nisy ny olombelona ary niaraka nisy na ny marimarina kokoa taoriana kely zay nisy ny olombelona de efa nisy ny o taon'ny boky Genesisy noho zany de zao efa ela ny olona ny mpanota talolavitra nanomezan'andriamanitra ny lalàna de efa mpanota ny olona fa mpangalatra ny olona mpamon'olona ny olona mpandainga ny olona vetsivetsy ny olona ditena ny olona de zany rehetrany de efa nisy talolavitra ny nanomezan'andriamanitra ny lalàna ny 10 zany marina loatra fa ilay lalàna resahantsika eto de ilay lalàna tenin'ny nomos lay lalàna zay lalàn'andriamanitra fa tsy hoe akory tsy nisy lalàna mihitsy tao amin'ny lalam-piaramonina talohana nanomezan'andriamanitra ny lalàna ny 10 efa nisy ka io le tenintsika mandrakariva hoe ilay lalàna voajanahary tao anatin'ny fiaramonina tao anatin'ny olona ny fitiavan-janaka ny fanajana aina ny fiarovana ny fananana zany efa zary lalàna voajanahary tao anatin'ny olona raha ohatra ka mamaky tsara ny fampianaran'ny Thomatsika na ny fampianaran'ny Luther de efa nanazavanyio izy fa misy tokoa ny efa lalàna napetrak'andriamanitra tao anatin'ny olona fandraisahantsika io fa na andrenam-ponomerina tsy nahafantatra an'andriamanitra aza dia efa nisy lalàna voajanahary tao anatiny ka nitenenana ka nanajany ny fandriampalemana sy nanajany ny aina ny fitiavan'ny fiarahamonina fa hotsika manao hoe romanina zany eto de manazava tsara fa ny samy nanota avokoa ny olona rehetra na ny nanana lalàna na ny tsy nanana lalàna ary raha samy nanota avokoa ary ny olona rehetra de inona zany ny anjara toeran'ny lalàna nahoana no ny tompo-teny fantatra ny jiosy ho marina raha nanana ny lalàna izy dia mazava ny tenin'ny Paoly ny lalàna ozy dia azona fahalalàna marina ny amin'ny ota ny ota ny tonga alohan'ny lalàna efa nisy zany ny ota raha ohatra ka ny lalàna nataon'andriamanitra tonga alohan'ny ota de tsy fahasoavana intsony zany fa ny ota ny tonga alohan'ny lalàna alay fisary an-tsaina raha ohatra ka ny lalàna ny tonga alohan'ny ota de izao efa nomanin'andriamanitra ny ota zany ny olona matoa nomen'andriamanitra meloa ny lalàna raha ohatra ka hatrany am-boalohan'andriamanitra de nanomeny 10 raha hatrany am-boalohan'andriamanitra de nanomeny ireo 330 senjato misohatra masina midika zany de zao raha ny lalàna ny tonga aloha de efa nihevitra zany andriamanitra hatrany am-boalohany fa hanota ny olona ary raha nihevitra andriamanitra hatrany am-boalohany fa hanota ny olona de tsy meloka zany ny olona raha izany satria efa nomanin'andriamanitra efa namboarina na notefena nota izy zany midika zany de voajanahary zany ny ota saingy tsy zay no nitranga ho Paoly tsy zay mihitsy no nitranga fa ny lalàna de tateorina elan'ny ota satria ny ota de tsy programan'andriamanitra tsy fandaharan'andriamanitra mihitsy napiditra ny ota tao amin'ny olombelona tsy fandaharan'andriamanitra mihitsy nidiran'ny ota teto am'izao tontolo zao no zany de ateorina ny diran'ny ota no nidiran'ny lalàna mazava ho azy zany ary dia izay no mahatonga ny hoe midid ao anatin'ny boky Genesisy toko faharongy andriamanitra nazava hoe ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia milaza fa nomen'andriamanitra fahafahana ny olona nomen'andriamanitra fahafahana ny olona tsy nomen'andriamanitra lalàna teny meloa ny olona fa nomen'andriamanitra safidy ary io fahafahana io nampiasain'lay ratsy ka nahatonga ny olona ho latsaka tao anatin'ny fahotana mazava zany hoy tsika hoe raha ny lalàna nataon'andriamanitra melohan'ny ota de manjary toy ny efa nomanin'andriamanitra anota ny olona ary raha nomanin'andriamanitra anota ny olona de tao amin'andriamanitra mihitsy zany no efa nisy zavatra tsy nety sanatriny zany raha nomanin'andriamanitra anota ny olona de ao amin'andriamanitra mihitsy zany nefa nisy zavatra tsy mazava zavatra ratsy tsy tsara sanatry saingy zao andriamanitra de tsara ny zavatra nataon'andriamanitra de tsara ary ny olona de tsara indrindra hoy ny boky Genesisy toko voalohany no zany de izao tsy tao anatin'andriamanitra mihitsy ny iahiahy ny olombelona tsy tao anatiny
tao a-tsain'andriamanitra mihitsy nieritreritra hoe retolona ao ataoko ho amboariko reo tany erinany de amadika hivadika amiko ka amono na ifamono tsy tao a-tsain'andriamanitra mihitsy zany mazava ho azy raha tao a-tsain'andriamanitra zany de lalanahafa mihitsy nataon'andriamanitra fa tsy tao a-tsain'andriamanitra mihitsy zany zay ny mahatonga ny lalàna ho aty aoriny azay mahatonga ny fiasany atao hoe fahasoavana foana ny fahasoavana raha ohatra ka ny lalàna ny lasa lohan'ny ota fa ny ota ny lasa lohan'ny lalàna de amarinin'andriamanitra maimaimpona ny olo eo natrehan'le lalàna de zay ny mapetraka ny atsoiny fahasoavana eo ty romana toko fatelitery avako malala de manazava paoly manao hoe inona zany ny dikany lalàna raha i zany nanoto daholo ny olona de inona ny dikany lalàna dia hoy paoly manao hoe ny lalàna ngeny dikany ny lalàna de zao mahatonga ny olona ahafantatra ny atao hoe ota aleo saratsaina manao hoe ao anatina fiarahamonina kiray zany a mani daholo andriamanitra zany mijery ilay fiarahamonina de hitany fa mani io andiny maro mampiodikoditra tany saina io tsy misy mitady an'andriamanitra andiny faraikabiny folo mani avokoa andiny faharobiny folo tsy misy mahasoa mihitsy tsy misy manao ny tsara fasana misokatra ny tenda ny lela de feno fitaka ny vava feno poiziny mena rana ny feno ozina sy ny sisa rehetra tongotra manao ratsy izay zany ho hitan'andriamanitra am'le fiarahamonina de raha mijery le fiarahamonina izy de ahoana ny fomba amonjen'andriamanitra ny fiarahamonina io satria tiany io ahoana ny fomba amonjen'ireo olona reo ahoana ny fomba amonjen'ireo olona mifamono mifandratra mifamingana ahoana ny fomba nataon'andriamanitra de zao nametraka ny lalàn'andriamanitra ahoana ny fomba nametran'andriamanitra n'lay lalàna tsy tonga de nalatsa ny avy tany an-danitra lay lalàna fa nifidy firenena izy aloha nifidy firenena manokana izy tamin'ny alalan'i abrahama de namboatra n'iny firenena iny nenga tamina olona i abrahama tsy niteraka nanomboka tam'izay andriamanitra nanomboka tany toy ny tsy misy mihitsy toy ny fahariana vaovao nymplazany epistilo alebreo azy toko faraikabiny folo dia nanomboka tamin'iny andriamanitra de nifidy le firenena izy de nanokana le firenena izy de firenena io no nomeny ilay lalàna ary anary fotoanany no nitezany any firenena io ahafantatra ny atao hoe ratsy atao hoe ota de ny lalàna zany nomen'andriamanitra ny olombelona ahafantaran'ny olombelona hoe zao zany rehefa manao an'izao de zao no atao hoe mangalatra rehefa manao an'izao de zao no atao hoe mitsangajanga rehefa manao an'izao de zao no atao hoe mamon'olona rehefa manao an'izao de zao no atsoina hoe mandainga zany hoe nomen'andriamanitra lay lalàna ahafahan'ny olona manavaka ny ota tsy ny lalàna akory no mitondra ny ota fa ny ota efa teo fa rehefa tonga kosa le lalàna de nazava tamin'ny olona am'izay fampanoty izy hoe ay ve zao zavatra ataoko zao ote satria tonga le lalàna rehefa ko malala i paoly manazava an'io galatiana toko fatelo andiny faefatra am'roapolo ny andiny io izy manao hoe paidagogos zany asany mateny hoe pédagogue am'teny frantsay pédagogue izy ny lalàna zany hoe ny lalàna zany ho paoly de zao mpitaiza tamin'ny vanim-potoana ny ataontsika hoe moyen age na tenatenany a de ny pédagogue dia mpitaiza zaza zany mpitaizakizy olona ny fidina manokana olona mpanompo no fidina manokana mba hitaiza hitaiza lay zaza hitantana lay zaza makany an-tsekoly manabe azy manao zay ahatafita azy manao zay aolony ndehibe azy dia izay hoy paoly ny lalàna zany de zao mpitantana izy mpanolo lalana izy tsy ny lalàna akory ny mahatonga ny olona ho voavonjy ho paoly fa raha ny lalàna mahatonga ny olona ho voavonjy de tsy ny laina ntsony jesoa fa ny lalàna ny mampahafantatra ny olona fa mpanoty izy rehefa novakina ny lalàna rehefa nahampahafantarina ny olona ny lalàna de izao miariary fa mpanoty izy mety andehaka ohatra tsika matetika fandraytsika ataovy hoe misy olona anankiray fatoran'ny alkôla ohatra dia raha fatoran'ny alkôly izy de ataovy hoe isaky mahita alkôly izy de mahita zava-pisotro mamamo zany de misotro tsy resiny mihitsy raha misy zava-pisotro mamamo de misotro izy
ndray maka idina ao anatin'ny efitrano anakiray izy rehefa idina ao anatin'ny efitrano anakiray izy ao anatin'io efitrano io de ataovy hoe misy zava-pisotro mamamy maro be de be zany misy zava-pisotro mamamy betsaka misy karazany ao de idina ny trano matory izy maty ny jiro raha vantany vao ampiretina ny jiro de hitany fa ohatray reto misy zava-pisotro mamamy isan-karazany mipotro daholo na whisky ny karazany iny hitany masony eo ary ina no hitranga raha vao mahita le whisky izy na le zava-pisotro mamamy hafa de ho raisiny iny de hosotrony midika zany de zao le whisky efa teo foana fa tsy hitany satria maizina fa rehefa nampiretina ny jiro de hitan'lay whisky de zao nisotro izy zany hoe ny tiana tenenina de zao lay jiro no nanazava nampiariary fa mpisotro toka izy raha tsy teo le jiro de zao tsy fantatra hoe mpanota izy tao anatin'io maizina io fa rehefa nampiretina ny jiro de zao na nitsarainy le jiro am'izay fa mpisotro toka izy satria nezakazaka ny sotro toka izy na efa zay mihitsy ny nahazatra azy zany revako malala de zao izay ny lalàna ny lalàna hoy Paoly zay ny dikany andininy io fa ny lalàna no azahoana fahalalana marina ny amin'ny ota rehefa tonga ny lalàna de ny lalàna no nampiariarian'Andriamanitra fa mpanota ny olombelona midika zany de zao mpitaiza ihany izy tsy fahatanterahana zany tsy hoe tanteraka zany ny lalàna fa ny lalàna de fitaovana fotsiny ihany ary zay mahatonga ny olona tsy misy ho amarinina amin'ny lalàna satria tsy misy mahatanteraka ilay lalàna de hoy Paoly manao hoe ny jiosy zany de nataon'Andriamanitra fotsiny ihany ho fitaovana nampitana ny lalàna nampahafantaran'Andriamanitra izao tontolo zao fa zao no antsoina hoe ota tamin'ny alalan'ny lalàna ny menany jiosy nampahafantarana ny hoe izao no antsoina hoe masina rehefa nisy ny lalàna de mazava ho azy miariary ny mpandika lalàna zay revako malara no mahatonga nge rehefa miangona ianao andavanandro de jereo tsara fa amin'ny liturjia FJKM dia ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra ny mandeha aloha vita ny fiderahany iny mazava iny aloha misaotra an'Andriamanitra ny velona rehetra no ny famindram-pony fa ao aoriany an'izay dia misy ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra fanambarana ny lalàn'Andriamanitra nandritra taona maro de nitidy fony matetika ny vakina tamin'izy io dia rehefa novakina zany le sitrapon'Andriamanitra dia ao aorianan'izay de mitsara tena ny olona zay vao mifona sy mibebaka rehefa nyvakina le sitrapon'Andriamanitra de miariary amin'ny sitrapon'Andriamanitra iny ny tsy fahatanterahan'lay olona ny tsy fahatanterahan'ny fiangonana de mitodika amin'Andriamanitra izy rehefa malala eto zany a de nina ny tokony ho atsaitsika ny lalàna dia tsy fampitsarana akory ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna am'izao tontolo zao de mba hatonga an'izao tontolo zao ibebaka eo anatrehan'Andriamanitra tsy mahatonga an'izao tontolo zao ifampijery akory ka iteny manao hoe nareo ny tena mpanota tahaka nataon'ny jentilisa tamin'ny grika manao hoe rery ny tena mpanota fa zay manana ny lalàna izay tsy diso de hoy Paoly manao hoe raha ohatra ka manana ny raha ohatra ka mariny anareo teo anatrehan'Andriamanitra de tsy tonga taty amin'ny azy tsy mahato amin'ny azy fijaliany Jesosy ny lalàna zany tsy hoe nataon'Andriamanitra ifampijerentsika na ifampijeren'ny olombelona ka ifampitsaran'ny olombelona tahak'izay nitranga tamin'ny jiosy sy ny tsy jiosy tsy zay loatra ny lalàna zany tsy fitaovana koa hanamelohan'ny olona ny tenany hoe ndrisy diso aho ka dia zay ny amiko amony tena ratsy aho tsy nataon'ny olona hanamelosana tsy nomen'Andriamanitra ny lalàna mba hanamelohantsika ny hafa lalàna tsy lalàm-piarahamonina loatra hoe sahantsika io mazava ho azy fa lay lalàn'Andriamanitra tsy nataon'Andriamanitra hamelohantsika ny hafa hitsarantsika ny hafa na koa hitsarantsika ny tenantsika ho meloka ka hijanona am'izay fahamelohana zay ihany fa ny lalàna de nomen'Andriamanitra atsika mba hisokafany masotsika ka ahitantsika ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra ho mpanota ary rehefa tsapatsika ny tenantsika fa ho mpanota de mila vonjy isika mila fanavaozana mila fanadiovana mila famelan-keloka amin'Andriamanitra
zay mapedagogy azy ho paoly karatiana ataoko fatelo andiny fefatra am'roapolo ny lalàna no mitantana atsika mahatonga atsika hoeo amin'andriamanitra na marimarina kokoa hoeo apototry ny azo fijaliany kristy hoe tompo andriamanitra fa inony ty nataoko fa maninona ny manao an'izao fa maninona ny eritreritra an'izany fa maninona no mikiasan'izany fa naninona ny nanao an'izany ny lalàna izay ao anatitsika ny lalàna zay nomen'andriamanitra atsika mahatonga atsika mahatakatra an'izany ary eo ny mamarina ny tenylay mpampianatra dogmatika malaza anakiray antsoina hoe Gérard Sigvald nampiananohatra boky anakiray zany antsoina hoe la loi chemin du salut to izy manao hoe ny lalàna nge ozy izy tsy etamavesatra mamitina ny lasdiso any ny tapany voalohany ny toko voalohany amin'ny boky io izy de izy manao hoe ny lalàna nge ozy izy tsy etamavesatra ny lalàna de tokony ho papahery atsika ny lalàna de papahery atsika zany hoe rehefa mihaino an'le lalàna isika dia tsy tokony ho mijanona amin'ny fahakiviana hoe andray za moa tamin'iny de nandainga andray za moa tamin'iny de nanaratsy olona andray nanao fa volombelona mandainga andray a zavatra tsy marina de mbola naheliko ihany zavatra tsy mety de mbola zavatra tsy diso zavatra diso de mbola miteneniko sy mitantaraiko ihany tokony janona teo amiko iny zavatra diso iny fa zao mbola nitohizako ny tantaraina tamin'ny hafa ndray de modina asiko hoe angambany ko de modina asiko hoe za nohony ko nefa nanely vaovao tsy marina inona ary ty mahazo mety ao anatsika rehavako malala misy an'izay de hoy filazany Sigvald azy manao hoe zao nge tokony mahatonga fahazavantsana ty anatsika de manjary mahatonga atsika mangetaeta iavao hoe tompo ty ataoko maninona moany manao zany takilay zanakadala Luka toko fa 10:10 lay zanakadala zay rehefa natsiaro fa diso dia nangetaeta ny iverina zay no mahatonga ny hoe ny lalàna dia tsy mahatonga atsika ho voavonjy akory fa mahatonga atsika kosa hangetaeta famonjena afaka malala hotsika manao hoe ny lalàna zany de ny sitrapon'andriamanitra raha ambara amitsika de izao tsy tokony ireharehantsika fa tokony mampandiny tena atsika eo anatren'andriamanitra hoe tompo mba vitako ve zany sitraponao zany zany toriteny reko zany ve zany fampianarana reko zany ve zany sotra masina vakiko zany ve zany tonikira enoko zany ve tompo inona ny afatrao zany manoloana an'izany tompo de te iova ty anao zavatra ty anatona anao no zany de zao ny lalàna de fitaovana nomen'andriamanitra atsika tsy mahatonga atsika vavontsy fa mahatonga atsika ho ao anatin'ny lalan'ny famonjena io rehavako malala no mahamarina ny toritenin'lay mpampianatra anakiray antsoina hoe François Varonna de talena toeram-pampianarana anakiray diocésiane Sion tany a Freibourg any Suisse io zay nanoatra boky anakiray izy antsoina hoe ce Dieu censé aimer la souffrance dia hoy izy manao hoe zao nge ny asan'i Jesosy nge ozy izy manoloana ny fahotantsika io rehefa hitatsika rehefa tsapatsika fampanota isika ny fanahy masin'andriamanitra miteny atao anatitsika de ny lalàn'andriamanitra vakiny eo amitsika de tsapatsika fampanota isika de inona nataon'i Jesosy de zao nanokatra lalana Jesosy zany hoe tsisy lalana mihitsy vokatry ny fahotana dia tsisy lalana tapina ny lalana impasse nareo amin'ny teny frantsay tsisy lalana itsony satria nanota isika ny fahotantsika de nampihidy ny lalana tanteraka ary fahafatesana sy ataotsika hoe ny faribolam-pahafatesana no nanodidina atsika de zao nanokatra lalana Jesosy mba ahafahantsika mamaky zany fahafatesana zany ka mahatonga atsika tsy tao anatiny ohatrany hoe impasse na fetrany fahotana voafefy ny fahotana de nosokafany Jesosy zany ary faharoa de tsy vitany hoe nosokafany zany fa izao nanambara mihitsy Jesosy nasehony atsika Andriamanitra rehefa nosokafany lay lalana de nataony taza atsika Andriamanitra
nataony tazantsika Andriamanitra nosokafan'ilay lalana de tazantsika hoe ry le lalanao iry ny fiafaran'ity lalanyity ao amin'Andriamanitra, ao amin'ny fiainana mandrakizay, ao amin'ny paradisa, ao amin'ny fiainana mahafinaritra. Ary ny fahatelo de izao ihany izy ho ihany varoana tsy zay ihany izy fa izao nosotony mihitsy isika, tsy hoe nitaominy fa nosotoniny, zany hoe noroitiny mihitsy hanaraka ilay lalana ary hanatona an'Andriamanitra. Afaka malala raha ohatra ka mijanona ao anatin'ny fahafantarana ny lalàna fotsiny sika, mety ho fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra, de betsaka ny olona mahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Be de be misy faculté de théologie maneran-tany mampianatra soratra masina, mampianatra théologie, fa zao tsy mitona ny olona mihitsy andray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Be de be ny faculté théologie eran-tany izay tsy mitona ny olona mihitsy andray an'i Jesosy. Be de be ny toerana fianarana théologie eran-tany misy raha tsisy azo fijaliana tsony satria misy silamy mianatra ao, misy tsy mpino akory mianatra ao, de mamaky an'io boky io baiboly io tahaka ny famakina boky rehetra izy. Misy artikla isan-karazany amina gazety boky, tsy hotononiko eto fa ndrokivy ianareo, misy gazety boky mpividy eran-tany malaza eran-tany fa nosoratan'olona teolojiana mahay fa tsy voatery ho teolojiana nandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy akory, fa de tena mamaky tsara nylay hoe misoratra masiny, tsy hoe milazan'izany tsy hoe hitsarana zanatriny vava, fa te hitonanao manao hoe ny fahafantarana fotsiny ihany tahak'izay nataon'ny Jiosy, ny fahafantarana ny sitrapon'Andriamanitra de tsy ampy akory, fa tsy maintsy mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ianao. Ary lay fahafantarana ny mahampanota dingana lehibe zay, fa ny fibebahana no andrasan'Andriamanitra. Afaka malala eto ara de ambarany Paoly amin'ity Romanina ity fa tsy ny fitanisana no tany olona ny mamaky an'Andriamanitra, fa ny fitaomana ny olona ho ao aminy. Nasehon'ny Paoly ny karazan'ota rehetra nataon'ny olombelona, fa nasehony indrindra koa fa ny famonjena nataon'ny Kristy ny mahatonga ny olona ho voavonjy ho afaka amin'izany fahotany zany. Afaka malala ny lalàna ara, ny siansa, ny zavatra rehetra ampianarana antsika de zao mitona antsika hahafantatra ny tenatsika, mitona antsika hahafantatra ny tsy fahatanterahantsika maha olombelona atsika, fa tsy tokony hijanona amin'izay fetratsika zay isika, fa tokony mezakazaka manatona ny azo fijalian'ny Kristy mba handray fiainana, handray fiadanana, handray famelan-keloka, handray le fiainana tena izy marina ao amin'Andriamanitra, tsy le fiainana izay tononony zao tontolo zao fiainana, fa le tena fiainana ao amin'Andriamanitra. Mitonanao ary eto ny soratra masina, mandraisa an' Jesosy, minoa an' Jesosy tompo sy mpamonjy anao, apetrao any ny fiainanao ary matoky azy fa Andriamanitra azonao ianteheran' Jesosy, ary eo akaikinao amin'ny adinao isan'andro, eo akaikinao amin'ny olanao isan'andro, eo akaikinao mitaizanao, mampahery anao, ary indrindra aza manome fiadanam-po sy fifalinanao. Ivavaka sika tompo ao misotranao zahay fa mpamonjy anao, mpamonjy nanokatra lalana ho anay ao amin'Andriamanitra ray, de mpiray lova aminao zahay. Ianao efa nanafatra anay fa lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ao aminao no ahitanay ny fitiavan'Andriamanitra, ao aminao no ahitanay ny fahariana vaovao ao amin'Andriamanitra, ary ao aminao koa nefa no ahitanay ny fiainana de ny fahavelomana ao aminao. Tompo, ampaherezo io zahay, ataovy mitoetra betsaka ty anatinay ny fanainao masina, mba hampandiny tenanay, hanavao ny fanoratenanay, hampatsiaro anay fa very zay raha lavitra anao, ary manana herim-panahandroso zahay, hiezaka izahay ho fiasana velona eo anatrehanao, satria manana anao Jesosy. Da io ny asanay Jesosy amin'ity herinandro ity, da io ny fanoratenanay, hanjaka ao amin'ny tokantranonay ny fahasoavanao, ary hampandresany mandrakariva amin'izay adinay ianao, satria tianay. Misaotra Jesosy. Amen.